raha ny voalazan'ny ministry ny fampitambavao ny serasera ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana dia farafatarany tokony ho tafatsangana amin'ny volana novambra ho avy izao ilay antsoina hoe ordre des journalistes naneho ny heviny ihany koa mahakasika ny code de la communication izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao ity ministra tompona andraikitra ity. Sehatra ny audiovisuel ty dia sehatra anankiray anampiana vahoaka malagasy ny famorona asa. Misy olona manambola mampiasany volany eo mamorona asa ao dia tonga ny mpianatra avy amin'ny université nianatra anio mahita asa dia miasa dia ho atao zay hahatsara an'izay tontolo iasana zay. Zay ny any objectif. Ao anatin'izay ao nefa ahora ny ahafantarana vao tsara na ratsy dia le code de la communication tokony hodiretsika tsara. Dia zao misy fanontaniana sahady eo fa maninona hoy ny namatsika anankiray tamin'ny alina tamin'ny radio zay hoe maninona ny tsy natao nanao démenti salao fa plainte le lalàna velo no permettre an'le olona misafidy an'izay le olona sasany tena victime. Raha ohatra tsapantsika zany izy fa ohatrany misy maharatsy an'izay tokoa hoentina any amin'ny code de la communication zay amboarina ny lalànatsika. Zay ny ankavianany rehetra hoenty le hevitra makany fa tsy avy tany voanomboka atsika voanomboka le fividiana talatan'ny fividiana tany atsika be fa misy miteny sahady latsinainy anio latsinainy mbola tsy voanomboka le asa dia hoe amboarina dio manipulena io ity tsy mandehana akory zany zay le mahatonga atsika eto manjary biso le adevitra atsika fa zavatra ataotsika tsy hoe nolo lalàna velona reny eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia raha hita fa misy ny tsy mamety azy zay le occasion ataotsika hanao ny code de la communication hoentitsika any le hevitra hoe ty anankiray ity misy zavatra tsy mety tokony hatsaraina dia hatsaraintsika izy amin'ny code de la communication fa tsy hoe au départ anao dia fa manao jugement sahady hoe andeha imanipuler an'io ny ministère voalohany tsy ny ministère nanao an'io fa initiative na groupena mpanao gazety maromaro société civile maromaro miaraka amin'ny partenaire technique et financier tsy zava-dehibe ve zany efa misy vonon'olona maromaro vonona miaina tsara an'io